fa tsy ny fiainanao aloha no amboarina voalohany raha tonga eto ianao fa ianao aloha no amboarina ianao aloha no vaina Baiboly milaza Korintiana faharoa fadimy andiny fafito ambin'ny folo izy tsy niteny hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia vaovao ny tranony raha misy olona ao amin'ny Kristy dia azo vady izy raha misy olona ao amin'ny Kristy dia omeko visa mankany a France na mila vanina azy any ambassade de France fa izao raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olo le mahaenao anao aloha no vaina ho vaovao zany no tokony amaika anao raha tonga eto ianao dia niova mivoaka eto ianao dia hita mihitsy hoe olona nandray tenin'Andriamanitra dia niova nifanaraka tamin'ny tenin'Andriamanitra renao tonga any amin'ny fianakavianao ianao any an-trano any dia ireo natsapo hoe niova ianao reo namanao rehetrarehetra nafantatra anao teo aloha rehefa mahita anao dia natsikaritra fiovana eo aminao ny any ampiasana any dia tonga sainy ary mifampiresaka nareo tsy mety hoe miova izy ny hafaran'ireo manontany azafady mba manontany raha tsy madiso loatra ny miova tato ato falazana raha misy olona amin'ny Kristy dia olo vaovao fa lasa aloha indreo fa tonga vaovao reo aleluia zay natao nanino zay asehonao mihitsy raha tena marina tsy hoe asehonao fa miseho azy tsy zavatra amboarina akory le izy hoe ataoko hitany rehetra fa niova fa nefa lasa fiainanao le izy dia tsy karitry ny olona fa niovenao zay raha lasa labavy na zavatra tsara ny afataratsika an'izay ekeko fa misy zavatra tadiavinao tokoa ianao io tonga eto misy zavatra ilainao ianao io tonga eto misy zavatra irinao mafy misy zavatra mahaterenao mampaporotra anao mihitsy raha zany ny tena malaza azy azon'Andriamanitra omenanao zany ary omeny Jesosy ianao zany fa za matahotra ianao Jesosy zay apôstôly zay Jesosy Timotity azon'Andriamanitra omenanao satria tianao izy fa tsy ino no mamaika anazy aloha tsy ino no mamaika anazy fa amin'ny fiainana misy foana atao hoe priorité misy foana atao hoe laharam-pahamehana misy foana atao hoe inona ny maika raha nabavy a dia zao enao miova no mamaika an' Jesosy ka zany no natonga an' Jesosy rehefa naneraka an'reto apôstôly reto dia lasa ho amin'ny olona ho izy hoe mibebay ianareo fifakaiky ny fanjakany lanitra sa mandrakizay tsika eto ambony amin'ny tany eto ninino nanananao eto tsy ho mandrakizay nafiry ny trano anananao anankiray nipetrahanao fa telo ampifanifanao ina ihano ilaozanao eo trano ary tsy fantatra hoe izany mioccupenao tsy fantatra hoe makaizany volany eo ary ianao amin'izany aza raha andeha ny tananao asiana vola fa tsy mitondra tsony na zay farany ty vola indrindra sy mararom-bola indrindra tsy mahatondra na ariary folo azy amin'ny fotoana andehana izy dikan'izany ilaozanao reo zavatra rehetra nomenanao reo sy ny sasaranao reo indray andro any ary zay no mahatonga atsika tsy dia mifantoka amin'io loatra fa i Jesosy lay mpanomeny io mifatoatsika kanefa omen'Andriamanitra atsika ihany io fa raha amin'io saitsika manontolo fa tsy amin'ilay ivantanatsika raha ialetsika amin'ny fotoana ialatsika eto ambonin'ny tany tsy tonga any an-danitra atsika satria tsy naniry lanitra isika misy mihaino via eto androany ny olona miomana ho any an-danitra zany olona zany no iova fa ny olona tsy miomana ho any tsy miasa sainan'izay iova izy ninona zavatra tianao indrindra eto an-tany tsy maintsy ilaozanao indray andro na ny vady malalanao tena tsy foinao aza ray aminareo tsy mandeha voalohany ary misy aza mivady miara maty aminao
mihazatsy miala aminao, miara-maty aminao. Sasan'izay ondanondananao aondanako io satria tena milokaloka vady miaraky tsika sasany ho any amin'ny vola amitsika ho any amin'ny masoandro fa ray tsy maintsy mandeha aloha. Alleluia. Eo akaiky ny vady eo dia tena ray amitsika tsy maintsy lasa aloha miaraka foana na dia hialan'izao tontolo zao azy ianao miaraka fotsy ray tsy maintsy mandeha aloha. Dikan'izany nininona tianao, nininona maminao, nininona ny sasaranao iray andro any tsy maintsy ilaozanao eo. Aliasa dimy fa misy toerana anankiroa any ambadika any. Ray atao hoe fary mirehatra afo sy solfa. Azo antsoina ihany koa hoe helo. Azo antsoina ihany koa hoe afo be. Na ny olona mankany amin'ny fotoana andozany ny tany na tonga amin'ilay toerana antsoina hoe paradisa. Fatakala lanitra vaovao, Jerusalema vaovao, ho any ty fianakaviam-betsika. Amen. Zany mo io para olakolana io tsy manova olona io. Raha io zany iodikodinako eto ahoana re zany ahoana sao dia hoalany reto hoalany reto ina iandro any misy aminareo tratrana mahitsitsy io misaotra ny Jesosy sady misaotra anary efa tonga andany misaotra anao paster toroteninao no natongavako taty fa raha tsy toroteninao tsy foiko raha Jérôme mavady olona nenirako tena mbola mety sara ny fiarahana tsy foiko ne iny fa toroteninao no natonga anany saraka tamin'ny raha Jérôme. Toroteninao no natonga anany ala ny varotra sigara. Toroteninao no natonga anany tsy nanala zaza itsony. Toroteninao no natonga anany ala tamin'ny poka. Toroteninao no natonga anany ala tamin'ny fampidina olona satria za dia mpampiadolona foana ny fafinaretako. Toroteninao no natonga ana miala tamina dalàna maro samihafa misaotra anao paster fa tonga ty any dia sady boninahitra koa moa efa eo ambony loatra satria tongako tany ianao dia misy sady boninahitra mezinezina tranoko amin'io volamena be zay mahatonga ny torotena ohatrany vantam-bantany ianao mety gagaana le tena vantany izy zany atoana ianao ve mirasana dia ry tondroky ey tsy fantatrao mihitsy hoe ianao le resana fa eto zany tena renao mihitsy hoe zaza ny vantanany zany zavatra zany dia maninona ianao rehefa nandre miovy ianao rehefa mandreo dia me mahitsy mankany an-danitra ny lalanao dia menao nany fankahitany an-danitra zany tsy kara zany le izy ohatrany mety amiko izy zany hoe lazaiko anao anefa misy olona marary mafy efa niofatiny ao an-tsaina fantany am'izay zany fa andeha izy kanefa ny maty tsy misy fanantenany tsy zavatra hovantany tsisy lanitra mialy azy mangidy zara lova sisa tao raha mba misy lova kely le tany atsy avaratratsy tany raza miady nareo raky izy dia le atsy le sisy le mangatsiny le ranaza miadinareo dia amidy io le tany le anany iny ikarakarana ny fianarany dia ohatra zany ny ataony olona fa tsy mahafantany mihitsy ho aizy izy fa ny olo mbavonjy aleo anao faty mananatra ny zanany miorena tsara ao amin'i Jesosy nareo fa ina ihanytsika ifangahita andeha satria reky efa akaiky ny anazany efa akaiky miorako zany andeha miorena tsara amin'i Jesosy fa ifankahitsika indray andro. Halleluia. Reky misy zavatra fafa mihitsy atanaty katsary. Halleluia.
zao ialako zao fa iova lalana manomboka izao, iova fomba famindra manomboka izao, iova fomba fietsika manomboka izao, iova fomba fisainana manomboka izao, iovaiko mihitsy ny style de vieko manomboka izao. Fa le fiainanjeta isabe nataoko teo aloha iny any fa efa zanak'Andriamanitra zao no meny Jesosy any lanitra miomana ho any ayo. Zany mizara lasana bavy mety tsy farenao zany, mety mivavaka ianao fa tsy de mandray loatra an'izany fa isorana amin'ny tompo androany fotoana nandrenesana van'izany. Mety efa renao foana koa zany de mbola manamafy ny tompo androany hoe zany lalatsika zany. Tokony aninona ny olona ozy izy ny ataony mibebaka de matsiaro ianao zany fa diso, na tsiaro ianao zany fa nanota, na tsiaro ianao fa tsy mendrika tsy mety ny fisainanao teo anatrehan'Andriamanitra de vonina iova ianao ary ala am'izany tsy mety zany, tsy verina am'izany tsony fa andeha amin'ny fisainana vaovao. Zany ny atao hoe mibebaka. Zay anakay ka ny ninona mety ho antony dianao, ny ninona mety antony natongavanao eto androany, ny ninona mety antony namalinao ny antso tamin'ny télé na olona nanasanao na mety Andriamanitra ny taona satria tsy vitsy any koa ny olona tonga eto sady tsy nahita tamin'ny radio misy nafantarina amin'ny télé fa ny tenenin'Andriamanitra mivantana hoe mandehana reo. Raisiko eto zany misy zavatra ozy miteny amiko hoe mandehana atsy ary misy itenenan'Andriamanitra ao anaty nofo zay hoe fifoazam-panahy. Ka ny ninona fomba natongavanao eto ny tokony ataonao de maninona ianao mibebaka. Zay nitiavako le hira anankiray mitapa-kevitra zao hanompo an' Jesosy zao izy. Zay anankiray fa rehefa manomboka mibebaka ianao eo manomboka ny fiovam-piainana. Inona ny manomboka hoe eo ny fiovamby eo. Misy karazany zavatra tsy ampopizinao zany mitranga eo amin'ny fiainanao eo, misy zavatra tsy nangatahanao rehefa tonga eo amin'ny fiainanao eo, milalana midy reo misokatsokatra daholo ary eo ny manomboka ny fahasambarana ny anatinao any, eo ny manomboka ny nifinao tsy aritan'olona no lojolojinao iny de te imeme fony ianao. Ozy le rahalahy anankiray zay nanomboka tamin'ny sabotsy ny vavako tao iny dada ozy izy de mitokitokiko foana zay mivady ao an-trano mitokitokiko kanefa taloha tsy isy an'izany tsy isy an'izany taloha ozy izy romodromotra masitsika tsy aiay fa mitokitokiko foana de tsy mifankafoy mihitsy izy mivady. Ozy le hira zay ombanao da ombako, zay ombanao da ombako tsy misaraka miova mihitsy ny any anatinao any. Nareo hoe matsapa zavatra ohatry zany, mba matsapa an'izany ve nareo? Miova le ao anaty ao zay ny atao hoe mibebaka. Ny moteur anao tsy namboarina fa nisoloina, tsy bona occasion fa moteur vaovao boka amin'ny Jesosy any ampidinina ao anatinao fa nefa reraky mirendrarena sy ny adalana sy ny sitrapo iny esorin'Andriamanitra fa moteur vaovao d'origine. Made in heaven. Hallelujah. Vita avy any an-danitra soratra eo aminy made in heaven. Zay le soratra eo de ino ampidirina ao anatinao ao moteur an' Jesosy Kristy. Iny am'izay sotomina ohatrany groupe sotomina rehefa velona izy tonga de mifonctionne manerana ny vatanao. Lerakinina jiaby tamin'ny tananao ndraiky maso-antoky iny miala jiaby fanambinana am'izay amin'ny tananao. Ayaya manary ame tanana sitrana zay vola ampiasainao ny tompo atao amin'ny masonao ny ova daholo rehefa velona iny motera vaovao iny no masonao mitsiritra zavatra tsy mety mahazo manomboka maranitra am'izay ny masonao.
manomboka mahita ny sainao, manomboka mahiratra ny sainao, manomboka velona ny rehetrarehetra ny anatinao azy. Alleluia. Satria misy moteur avy amin'ny Jesosy tafidinao anatinao. Inao mavozovozo iny, inao bebe tavatra iny, inao milonjolonjo lava iny, efa karazana olo lava mihitsy. Raha akoholona zay, akoho fantaka anao teo aloha, ohatrany hoe lava fatsy zany, ohatrany anao zavatra zany, kanefa olona mora mihemitra. Fa pilikoky anao tao inany moteur ny pilikoky tsy manara fa tsy hiady. Masiny io tongony io etsiketrany ko pilikoky izy manao an'io. Vetivety eo miazakazaka. Teneno namanao fantaky anao taloha. Pilikoky anao vao niona tao amin'ny Jesosy. Dikan'izany tsy matahotra ady ianao reny. Ataovy alleluia raha. Nilina Dio tsy miendrika fony ianao. Misy aretinao avy eo tsy mahafaty anay eo. Tsy mandany volana ihany hôpitaly eo. Hitaon'ny Jesosy eo. Tahitanao iny sady mikatsikatsi miaraboly. Mandalo fotsiny eo. Mandalo fotsiny eo. Mandalo. Vetivety ny pilikoky hitanao tady. Miela loatra ny kelikely vao manidina tampoka zany izy. Ny pilikoky vao batainy tompo vao pidiny to dia miela ny ataonao zao. Mamololo izy manao ohatrany. Teneno ny namanao. Ary ny pilikoky na dia fa resy aza fa tsy miala. Mody miemitra kely zay izy ka dia za hoe hiala e? Non. Hitanao iny sangany iny efa misy efa lalao vola anankiray. Atao votsy fa tsy miala eto a. Sagnany. Fa hipata volinahitra ka fanana. Maro amintsika io rehefa lazonady sisa iny. Hita mihitsy mafy ane zany ady zany. Efa nanaovina mihitsy ny saganao. Ary efa mangataka rano ny tendanao iny. Hitanao pilikoky mila rano. Fa izy tsy miala zany mihitsy izy. Mahazo misy ny mpampian'ny komba iny. Forse. Zay misy zava-pianarana ny am'ireny biby reny. Na Solomona zany ny dinio ny vitsika ozy dia jereny fanao ny kambay an'ireny. Fa tsy manana komanda reny ary tsy manana mpanapaka ary tsy mba firenena matanjaka izy. Nefa malala mananao hafa mihitsy ianao. Ka mampahiry anareo ninina adra nasana bavy amin'ity taona ity. Tsy mampiemitra anao fa tadidio ty toroteny androany ity. Ety mianeoko hoe fa pilikoky ny Jesosy aho. Tsy andisy fanantenana ilay tompony ady ah. Tsy mandisy fanantenana ilay namonjy ah. Ilay mirerieny amiko io zanako e. Satria miady tsy maintsy misy. Na dia ny bebaka azy ianao tsy midika hoe manja foana ny fiainanao isanandro. Fa misy fotoana mafy. Ary tena mafy. Toy izy ianao hiemitra ve? Fa nga tsy misy fotoana koa mafy taminao tsy nivavaka. Ka inona ny nataonao tamin'iny? Ary zay zavatra tsy azoko ane. Ianao tsy tambola tsy nivavaka, misy fotoana tena mafy miadinao. Sa tsy marina zany? Dia rehefa nivavaka koa ianao, misy fotoana koa mafy miadinao dia io zany hoe sa tsy avita tsony. Ianao mivavaka io aza tsy ianao tena mafy izy kijanona hivavaka anay ianao. Zao ny azo adino. Jesosy dia anestesie. Averena e? Ao amin'i Jesosy na mafy manao ahoana ny zavatra atrehanao imraimray. Fa ohatrany tsy renao marazana izy satria izy anestesie anao. Olona rehefa operena ka isorina kisana fibrome. Za manko efa noperena iray mandeha tamin'ny tongotry misy azo tafiditra tao. Dia tsy haiko za efa dia mivalina hôpitaly anestesie locale. Dia napetraka teo fotsiny adieniko hoe misy mikasikasika mitongony. Za koa manko matahotahotra raha. Napikarina teo dia efa masoko nakipiko fotsiny. Tsy tiako ahita an'le sokosokavana zareo. Vita ho zareo. Vitamine nao. Dia zareo efa misy bandy. Tsy henoko ny nanaovany azy tao. Za tsy mitoranina
fa eny fotsiny mikasikasika mitongotry reo tsy henoko mihitsy fa rehefa tonga tany an-trano tany vo henoko manaintaina satria nanino miala le herin'ny anestesie de ohatran'izany mihitsy ny ao amin' Jesosy ninina adinao na de tena lalo loatry ny ahoana fa ohatrany tsy terena ho tena marary zany fa ny fotoana miala amin' Jesosy aloha ao anatin'ny ady iny ho hitanao andre fa hiteny rereny amin'ny arabe eny anao de ozy ny olona iny miampy ty sa tsy ampyampy feno loatra ty sa tsy fenofeno tsara meme tampoka amy zavatra ka ino iresany ena ohatrany tsy maheno zany enao le zany resaka za za misy ady mety atonga anao anao ohatry zany ka mitandremo mirao emotry fa tsy maintsy misy iny atao hoe désert dezaka tsy maintsy misy iny atao hoe ada mangotragotraka na somary mamay vai kely fa raha mandroso anao ka tsy mihemotra aorina kely ao misy voninahitra nandrena mifadihanina raha sela zavatra ohatran'ilay izy midira alam-bavatra anao rehery mangatà torohevitra amin'ny lehilahin'Andriamanitra na vehivavyn'Andriamanitra inona ny ataoko fa zao ny zavatra treako fa ny mihemotra ataovy sanatria satria na ny adala na ny hemotra de samy mandalo ady etako anaty baiboly o Jesosy ny adala ozy nanao ny tranony teo amboniny fasika de rehefa tonga ozy mitafio-drivotra tena melo mafy an'izany trano zany de mirodana le trano satria aoriny ambony fasika am'izao fotsiny de ninjera le trano loza ozy mianjerana zany trano zany ary zay reo tao anatin'ny trano de miarandro zany hoe le adala zany nanao trano fa misy inona tao de misy tafio-drivotra de ozy koa izy nieny kozy nanao trano de niady ravaka de nanao azy teo amboniny vatolampy misy fototra vatolampy tao Jesosy vatolampy de tonga kozy ny tafio-drivotra zany hoe na ny adala na niendry samy mandalo tafio-drivotra de nanao an'izany ny namanao na ny adala na niendry samy mandalo zany hoe tsy manakana ny tafio-drivotra ho avy amin'ny fiainanao mihitsy ny fahendrenao fa misy tona tsy maintsy sedrainy anao amin'ny fiainana kanefa tsy mitovy ny fiantraikany amin'ny adala sy ny endry fa ny adala tonga de ravy fa ny miendry rehefa tonga ozy ny tafio-drivotra de tsy navaozongozona zany trano izany iza moa le vatolampy nataony fototra eo Jesosy Alleluia zany na inona na inona tafio-drivotra mandalo aminao fa raha mbola mifototra ao amin'ny Jesosy anao enao tsy rava raha baka enao tsy rava avereny amin'ny Jesosy o terizo miaraka aminao mandavatona ayo am'ty taony ty Jesosy milina tafio-drivotra aza velao rava izany aza velao botsika izany satria ao aminao mitoetra ao aminao enao ny fototry ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy ataovy amena izany misy fotoana ny samborina zandaro fa zay mbola tsy nalala inona ny anarany reny ary renina hoe tafio-drivotra
ino tsy mieritreritra niny nandeha vavaka sabotsy zao andeha toroteny ny akanjonao efa voapasika ao kiraronao efa voadio ao bakiraronao efa ao ny baiboly efa ao iala ao ambony falina fotsiny izy satria rehefa zabotsy maraina tia mijanona kely eo ampandreny zay miverina mandinika tsara ny afatra Andriamanitra sy ny zavatra hitranga ao anatin'ny fivoriam-bavaka zay eo ampandiniany eo misy miantso ambany misy miteny ato pastera zao zany zany tsy olona marary fa raha marary zany eo tsy ohatry zany ary ohatrany tsy amin'ny fanajana tsara izy zany tonga de ohatrany misy tsindramandro zay olona de nitodika aloha jereko amin'ny varavarankely pozina gendarme reto ny olona tsirairay manko hitahita pozina ihany mitina haniny ianao zao tonga de ty pozina zanak'Andriamanitra fa misy taditra kely aloha de misy rahalahy kely zay mipetraka atao aminay miakatra moa izy ao misy gendarme mitady anao nandinika amsiko miakatra ty eo de niditra tamin'ny brawa presque manome voninahitra anao sotoerana zay avy amin'ny avis de recherche etsy amin'ny bonnet gendarmerie nationale nirahana fa misy ilananao any amin'ny brao ay rewa afaka misolo akany izy eo de manao kiraro misolo kiraro midina eo izy ato amin'ny misy gendarme ao mitady anao any amin'ny brao fa za maresaka namizana amin'izy satria tsy mitovy ny any anaty sy mifinoana sy mifatakara mamanay tam'izany mitany aza atao fantany fa so marary io aza atao fantatry ny ankizy de nampahery anato nejo za mahery lasana atao velona fotsiny ny telefony sambako tamin'ny fiainako de nisy tomobile antonandreo atao tomobile le olona hitory anahy nanakitra fotsiny de lasa izy nandeha bajazy am'izay nandiazanay gendarme ray amin'ny ilany gendarme ray amin'ny ilany zay eo fivondy gendarme ray miazakazaka mifara de misy koa le aloha reo i pasteur io inona ny anarana zany adina hoe tafiodrivotra tsy voatery ny adalanao no mahatonga anao mandalo tafiodrivotra fa misy foana velana Andriamanitra hitranga eo aminao eo mba hanatanjaka anao fa misy voninahitra miany anao amin'io atao matanjaka tsara anao formeny tsara anao halleluja formeny tsara anao teneno ny tenenao formena tsara alohan'ny atongaava ny voninahitra formena tsara izy tsy voatery mora moa iny andalana eny tsy miteny na ana o tena mitany anakiray inona vaovao pastera zao alainareo vao marainy zao asa ozy fa tsy fantatry izy ty fany mahita anazy de tsy mitoizako tsy miteny matoa za samborinao manko tsy namako ianao za tsy miresaka aminao tsy miresaka taminao tsy de reko ny anakiray ao afarany anakiray ary aloha ona tsy za ino ty aferany iny ty momban'iny de ny tao an-tsaiko nisy anakiray na anakoro tampino angamo ana nondrany de hoe le olona hoentinao ohatra zao de za misamboriny tonga ao ona de mena place de mamafatra any ny anakiray de zay naka fitay ambadikatsy izy ty zany ohatra ny hafahafa ty zavaky ty de hoana moa zany andro ny commandant ny anakiray mamafamafatra any ahoana ray aman-dreny ay fa nisiny nisy tany tsy fantatro azy zany fa nalaina avy any fotsiny aho fa misy ilana anaty de tsy ho fantatro ave ny antony nanamborana anao izy zany reo any samborona ny samborona anao matoy tonga fio izy kreo tsy niteny samborona fa misy ilana anany amin'ny brao zavatra samihafa manko zany ia vo tonga sy ny samborona marina moa zany ty fa ny samborona mpanajana tena marina zany zavatra fa tsy fantatro mihitsy ny samborona io ka ny avety hoe misy ilana any de izy zavatra amintany kay za io samborona fa tsy nampitovelizy fotsiny tsy nimeno tena tsy mory zany teniniko aminareo fa raha iry manga iry zany ry voto manga ry tonga de nividy kosy tena solona ny tena solo fa tsika manana fototra vatolampy ao ambany
nanotanytany nateo le anankiray zareko izy mamafatra manontany a tsy amaly anao am'zany aho a fafaolotraninao satria tsy peveny etsy anao le mamafatany resaka ao tsy peveny anarana tsisy idiranao ny am'zany olo le fatratra tokoa mbola ataonareo ohatrany fa tiako fantotry ino ty affaire ty tsy fantatry mihitsy nisy anankiray koa ny samborona avy any vehivavy tena ataona nahitana le vehivavy fantatrao io paster io amy télé tako news le anankiray tsy fantatro ty teo le madame fa misy ino ty le tsy valiko koa zavatra resana fa sao de ataondreo mpinamana eo zay tsy haiko na olona maninona viazy tsy haiko ino olony ty zaho zay madama tsy nanino de gady zany tsika paster enao zany gady zany tsisy gady ela vo nahitsikaritry olona anankiray eo teo ivelany teo olona izay efa nanao zavatra hafahafa taminay tany aloha tany niapanga ratsy anay tany aloha tany vo fantatro ampigada sady tena modika taterana fa izao hoe napetrako tato anatiko am'izay ny courage enareo tsy afaka niazo latro zany zanak'Andriamanitra manomboka mitompy any an-danitra ny masosay sy ny fokoarana misy anankiray amy zanakao no azoninato Jesosy ho am'izao ny toerana tokony misy andro any de au maison de la culture itoteny kanefa de eto am'ty andro any iteny ribazenderere bobo sakayamarazy satria ny baiboly de milaza izao famantarana zao manaraka izay mity itena fiteny zay tsy mbola hainy izy manomboka miteny tamin'ny fiteny io am'izay a manomboka miraira de gadinao sa miteny amy teny soandry fa hoana ozy reo sy nareo resaky zany basekenrere bobo sendere tenen mifianakavianao anaty taniny tsy mila sakafo aza tsy sakafo zany anao tsy misakafo eto ty ifadianina andro any fa mifadianina koa io fonja io fa tsy sakafo ny fonja tenenao ny namanao raha mahitanao ny varavarany fonja mifadianina satria tsy sakafo mety aminy anao e mahitanao a mimenoto hoe de mifadianina tsy sakafo mety aminy tananao mandre avenareo androany zany Daniela olona zato mifadianina kanefa natao ndavaky ny liona mifadianina koa ny liona tsy fihinanazy sakafo tsy mety aminay ty ozy izy io fifadianina ho ataonao io mifadianina ho aminao koa ny zavatra tsy afaka hitelonanao satria tsy sakafo zay mazava-dehibe io fifadikanina io tsisy lilina afaka hitelonanao satria tsy sakafo mety aminy anao mety sa tsy mety vonahatra ho any tompo fampanesy ary taorinan'izay de mitatra ny asa fanimpona taminy andro satria ny formena de natanjaka ilgod alleluia satria mifantaka tsary notomany ataona indray mandeha azy tsy mory zany hoe voka avy ao amy gendarme de mankalery amy fitsarana de mipiara miasa moa teny hoe aleo paster alefa bajaty anao fa ianao androany ane vetony zareo tongotra de hita ny olona marobe de mananina avefa tonga defa misy mipay 10 arivo ty frère de mandeha bajaty nareo efa bajaty mivoaka avy ao anaty bajaty miditra eo amy fitsarana ino paster Isidore misy gendarme manaraka miaraka amy rebaribana akanjona avokandro zareo toerana tsy falehanao nefa alehanao satria formeny Jesosy anao mampahery anao ary alasy anabavy aza matahotra ady ateo zay tsy maintsy atrehany fa fantaro fenony mandresy ateo zay tsy maintsy atrehany fa fantaro efa raha misy film mandeha misy ny atao hoe rôle de misy ny atao hoe dembany deba zay ilazana ho azy mety mininona mahazo an'io rôle io na manao io na vo mafo na vakivava na daviditra hôpitaly na voatifitra fa tsy maintsy fantatra hoe io no mandresy amy farany io no mandresy amy farany raha tsy mbola misy le soratra miakaty tsy mbola mahazo mitomany satria tsy mbola tampitra amy film ka nininona zavatra mitrangy eo amy fiainanao azadiny fa tsy mbola miakatra ny soratra tsy mbola misy le casta tsy mbola misy le deux fin raha tado tapitra zany azy izy ka nampalahelo natapelany tsy maintsy mbola misy soratra hoe à suivre mbola itoy alleluia alleluia alleluia
Alleluia! Alleluia! Lava mafy tonty satsany. Lava tonty. Ka mety mipetraka ianao dia mety isy fitahiny, isy fanasitranany, isy fagagana, isy voninahitra. Fa rehefa mipakatra anao amin'ny voninahitra ambonimbony Andriamanitra, somary formeny kely zay ianao ao anatina azy. Piasa matahotra ianao zany moany fao ambadiky misy nateo voninahitra. Zay iny amin'izy. Tsy haiko na volan'inona ianao andalo an'iny. Na herinandro manahoana herinandro fafiry amin'ity herinandro amin'ity taona ity. Satria efatra amin'ny 5 le herinandro amin'ity taona ity. Mbola voa anankiray zay milasy. Mbola tsy lasa tsara. Sotro vino no miatrika an'izany. Ka eto dia efa milaza aminao sady. Aza manitokan. Aza esorina ny kimo alohanao. Raha mahandro an-dakozia anao, aza esorina ny tablianao. Izaho tsy avita antsony fa tia menaka. Ninona zavatra mitranga. Andao androso. Fa inona ny anaran'ity taona ity? Ohatry hitako sady ianao mandresy. Hitako sady ianao mandresy. Zay mahatonga tsy tahitra satria nandeo ny vidiny ako. Ninona nataonareo eo? Ninona zava-misy tsy tahitra zany tsika. Taloha zany manao fandarana amin'ny M3 TV zany ty raha etsy isan-kerinandro. Mahi mihitsy ianao mitady an'io. Ao zay mivadiny. Ahoana. Efa misy alaka misy amin'ny 5 ariva no mihita ny commercial andoavana vola. Amin'ny efatra mbola tsy misy vola. Aho tsisy metsy amindriany, tsisy amindriany. Raha misy aminazy natao. Tiao fa vita ihany le satria miditra amintsika. Fa taorina ny ora avy tany amin'ny gendarme io. Taorina ny leno azony natao aelatra amin'izay. M3 vita. RTN isanandro sanandro. 300 000 RTN nateo fa nampitombona 400 000 koa amin'ity taona ity ndao fa hiaraka tsika tsy olana zany. Alleluia. Zay ataonareo fa zay vonona. Ary ny télé koa dia ho avy tsy hoe. Satria ho avy ny fotoana hafa mihitsy ny olona vita formation tao anatina ady. Io manko ny mpino no mianatra rehefa sendra ady. Aiza ianao mbola misy zavatra lamiko kely alamina anao. Ianao no alamina iny any. Alamina iny dia aprimina iny any ianao dia tsy hita ntsony rehefa avy ao. Tanemy sao dia sendasendra an'izany ray volana tsy hita 2 volana. Fa iza tsy hita mbola mangano ny zavatra kely fa rehefa milamina tongana. Ianao rehetra tsy malamina ny olona. Eto amin'ny Jesosy ao. Tongava iany tenin'Andriamanitra. Ninona zavatra mampalelo avy any ambadika raha tongeto anao tsy maintsy faly. Ninona nareraka anao rehefa tongeto ianao mahazo hery. Ninona nampitomany ianao mody fifaliana rehefa tongeto ianao. Zay namely. Lazao kely amin'ny namanao zay voarainao teo dia hiditra amin'ny resaka dililo lazao. Fitianao amin'ny namanao zay voarainao teo. Déconnecté amin'ilay vatolampy, débranché amin'ilay vatolampy, désinstallé amin'ilay vatolampy. Zay koa inona koa ny azo ampiasaina. Tafasaraka amin'ilay vatolampy dia Jesosy manomboka eo anao alefa ny rivotra. Atelo ny rivotra dia tsy hita ntsony ny hafaranao. Vaovao sisa ely mampalahelo izy ihany. Fa ahoana? Efa nandinika tsara vao nafantatra anazy. Fa mampalahelo paoziny ihany. Satria naninony miala teo amin'ny vatolampy dia nentin'ny rivotra ianao. Misy fiainany olona ny entin'ny rivotra amin'izao iny aty andray mitady volatsy tady fivelomana ry ihany ray vadiny zao fa tsy arina ntsony. Efa tsy ntsony ny vadiny amin'izao fifiraniny indray eny. Efa nisaraka tamin'iny koa izy fa firaniny indray eny. Nentin'ny rivotra. Mivaroka eto indray dia voa iny katsy dia mankatsy dia mankatsy dia mankatsy dia mipetraka tary dia voanao katary dia mipetraka tatsy. Entin'ny rivotra. Satria nisaraka tamin'ny vatolampy.
miorena tsara amin'ny vatolampy amin'ny Jesosy Kristy. Amin'izany aza manaiko fitapitany olona amireo fampianarana fahafireo hoe tsy izy Jesosy zany fa anarana biby zany, anarany tsoavaly zany, anaran'inona zany. Avy alao izy teniteny foanany ilay namonjy aho tsy miova ny anarany Jesosy avy Nazareta, ary mbola zany miarinatra amin'ny androany mpamonjy antsika miaraka izy. Mosora midilo ilo izy ny marary ary demonia maro no navoaka ny 13. Natao inona ny demonia? Rahalahy anabavy misy mendy azy ao reto olona ny rano Jesosy reto mahavariny fa nasaina hitory fa mila maninona ny olona dia tokony hitory fibebahana. Raha asan'Andriamanitra marina ny nataonao ka Jesosy ny naniraka anao dia tokony andre fibebahana ny olona mitoteninao. Lehilahy amin'ny fiangonana tsy mitory fibebahana satria tamana ianao amin'ny fahazaran-dratsinao. Mety tsy kitikina dia tamana ianao fa miara very any amin'ny afobe miaraka amin'io pastery io. Satria Jesosy dia miteny hoe jamba mitarika jamba ianareo izy ka samy ho any akady. Ianao jamba tsy malala mihitsy tsy izy zavatra ataonao ty, le olo koa jamba samy any akady. Raha izay nasaina hitory fibebahana. Faharoa nasaina moka demonia ihany koa ny olona rano Jesosy. Nasaina moka demonia satria eto ambonin'ny tany amin'ny kontinanta 5 manerana an'izao tontolo izao ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany sy ny fokom-pirenena rehetra eto ambonin'ny tany dia misy olona manana demonia dolidolina izana izy. Na ny firenena faran'izay mandroso indrindra azy dia misy manana demonia. Na izana izy amin'ny fokotany rehetrarehetra ao anatin'ny trano olona anankiray faravakely misy demonia ao anaty trano ao. Amin'io trano ao zao ray faravakely misy. Dia izay no mahatonga azy tsy tena miantehitra amin'Andriamanitra firy le mpivavaka ao fa izy mandeha mivavaka ihany satria fantony tsy mety raha tsy mivavaka fa mba mila mba mivavaka. Kanefa tsy tena miantehitra amin'ny Jesosy izy. Ny antony dia zao misy demonia mamatotra mibloke ny fiainany, mibloke ny fianam-badiny, mibloke fadom-bolana tsy mandeha alio, mibloke ny zavatra ataony, mibloke zay rehetrarehetra ataony. Dia vahany amin'ny herin'ny tenany sy amin'ny fahaizany iny satria nanotory teny aza tsy mampianatra ny olona ny tokony atao satria jamba mitarika jamba. Na ny mpitony teny aza tsy malala zao ny mahazo any olona io zao ny tokony atao e. Misaotra amin'ny Jesosy fa misy olona eto mbola misy telo volana izy vao hiteraka efa mpahafantariny tompony mpanompony hoe anona olona ny olona eo fotoana hiterahany. Zay ny atao hoe pitily. Pitily inona ny anaran'izay? Pitily. Fantony iny misy zavatra misy amboadia rembony ondry dia tonga dia manakana avy hatrany izy manringana io amboadia io. Zay mahatonga ny olona mivavaka tsy miantehitra betsaka amin'ny Jesosy fa mila fotsiny izy miditra am-piangonana dia higaga indray izy mahitanao mivavaka be satria izy efa nivavaka talohanao kefa tsy manao ohatran'ny ninao. Ianao vao nivavaka nanomboka omaly indray Jesosy tsy miala mavanao satria tsy mitovy ny sakafo nyzarany. Dia karaha fivavahana tsisy famoahana demonia dia tadidio zay fa tsy le fivavahana anatin'ny baiboly fa zavatra nianarana dia ty ambonin'ny tany, fivavahana namboarina, fivavahana natsarainy. Mba tsy lazaka ianaratsiny mba tsaratsara tsy ty io tsy azo modifie io, tsisy modification azonao atao amin'io. Fa ny olona ny rano Jesosy tena rahana mamoaka iny izy teo ohatry ny ataontsika rehefa avy eo. Zareo raha enareo sasan'ireo tsy navoaka demonia tsy mbola ohatry zao ny fiainanareo. Salany ianao zao mitsangana kely inaonatsika voalohany tsaky 2000 2013 tsika nioka voalohany 12 tsy 13 fa 12 dia nanana olana inao tamin'izany isaky ny misy zaza dia hafa zaza isaky ny misy zaza dia hafa zaza tsy zay fa hibetsabetsaka dia misy aza tsy azo le izy fa izao
nahita nanotory tamin'ny tele izy dia nanantonany apitsininy za koa missionnaire atao amin'ny fiangonana nisy azy tamin'izay nivavaka ho azy aho teo amin'ny adiny ray teo ny fampitana araka n'olona zay izy ny tena natadidy azy satria nisy zavatra tao inona kay le tao fa nisy démonie atao tsy zay le démonie notondran'ilay fibrome fa afaka am'izay le démonie inialako ny fibrome dia nipetraka le zanany Jémi manao anarany tsy haiko na azy izao izy ao mipetrapetraka mazotoera raha ihany mizaroko vavondrena mabe lehibe tsy araka raha dia raha tonga zany a tamin'iny araka tamin'ny famoana démonie milaza aminao a fa mbola tsy nananjanaky nareo avaty zay no mahazava-dehibe arina hoe ny zavatra nasainy Jesosy atao ny tokony atao amin'ity fivavahana ity fa tsy hoe ny fomba nahazatra ny razametsika hatramin'izay misy na toe nahazatra mampo zao nahazatra anay ka zay tsy zatra anay mananatana am'izany atokoa ne tsy tiako misy tona le vavaka le toroteny paster aloha tiako any fa ity mandindibe ty ohatrany tsy mahazay mihitsy dia anao koa rehefa tsy mandihy tonga ao dia lazain'izay rehefa poto zany dia tsy vita an'izany fa mbola misy rombo ino tsy azo azo ty am'izany koa zareo koa mbola misy toka souffle alako raha nada iny mahakamo mipetraka akaiky mihitsy souffle io atonga dia kina mihitsy zany no nasainy Jesosy atao Salamo 150 andiny voalohany hatramin'ny farany mideramy Jehova ozy amin'ny amponga tabaka sy ny dy zay mahatonga antsika mandihy zay asainy Jesosy atao raha te hahita vokany ianao mideranany Jesosy miderany Jehova amina feo raha vao feo dia afaka hideranany Jehova misy feo zao iny souffle tsy zany lela mihina fa tiako resahana aminao inalay misy fivavahana efa nahazatra kanefa tsy lelana zay ny Baiboly fa rehefa manomboka miaina am'le zavatra lazainy ny Baiboly ianao eo ny manomboka ny fiovahanao zay ny mahatonga antsika eto mamoaka démonia foana satria tsika nasaina amoaka démonia ary nosorany dililo ny mararimarika nositrano misy karazana aretina zany ametrahano tanana dia sitrana fa misy karazana aretina tsy maintsy hosora diloilo na olona izy tsy niteny ny sorany diloilo ny marary rehetra fa nosorany diloilo ny marary marika nositrano manasitrana ve ny diloilo manasitrana ve ny diloilo tsy manasitrana ny diloilo fa ny diloilo dia fitaovana nampitana ny herin'Andriamanitra ahoana hoe tsy Andriamanitra ny diloilo tsy ivavahana ny diloilo sao dia mahazo diloilo iny no reve dia ivavahana milatsaka diloilo mifona tompo dia ifadianina roa andro fa nandatsaka Andriamanitra so dia tsy tiany dia tomany eto mahatiavery aty fa fitaovana izy nampitana ny herin'Andriamanitra ny diloilo tsisy fanan'Andriamanitra ao anatin'ny diloilo fa herin'Andriamanitra ny nampitaina ao anatin'ny diloilo ka androany ny ampitana herin'Andriamanitra i diloilo dia atao amin'ny marary dia hosotralina ny marary zao ihany ko efa fampitana ny herin'Andriamanitra ihany izy tsinona dia atao eo amboniny lohanao koa iny dia hidana ny anatinao an'ny herin'Andriamanitra amakivaky ny vatanao ny herin'Andriamanitra hiasany amin'ny fiainanao an'ny herin'Andriamanitra
zao. Haleluya. Mety sa tsy mety zay? Satria anao tsy maintsy atao manjary ny fiainanao. Tiako be aho. Tsy maintsy atao manjary ny fiainanao. Izy izy ny tianjary ataovy ambony ny tanany. Tena hoe zay hoe Vitordeny 9 milalina anao fitiavana iny anao. Sady tsy vady tsy lalina anao eny. Fa mpisarisary kely. Maloto ny fitafianao. Aza mananteny isitraka voninahitra amin'ny dito an'ity. Fa ao ka fotsy mandrakariva ny fitafianao. Mila mitanany anao mba hadio mandrakariva. Aza miditra amin'ny zavatra tsy araka ny sitrapon'ny tompo. Raha anambady manambady ara-dalàna. Midira amin'ny fomba ara-pianakaviana. Tain zay. Vity mikarate 2 tohatra faharoa fisoratana. Dia mikarate 3 tohatra fahatelo. Sofina rano am-piangonana. Nanambady ny anaranao amin'izany. Fa tsy hoe nifankahita taninareo dia ianao le vonina laiky va dia ok zany. Satria zany hoe vonina dia efa raikitra sady. Petraka amin'izay dia manala zaza afa baraka. Ataovy malakilaky moa fa afa baraka amin'ity kibo ty. Zany noho ny kibo mentombo ny accélérena ny mariage. Betsaka ny tratrana zany. Raha zany ny fiainanao aza manantena voninahitra. Talohan'ny aretanao mety ny sitraka voninahitra anao fa nanomboka nantonao teny fa fahamaraka anao mitsainanao arina kely. Misy mihainy viahy eto androany. Azoko toizana ve zany zavatra zany. Zay noho izy raha lasena vavy. Lanitra tsy diradirana fahatany. Misy irany saotra sy tera zay. Tsy barabaraina milanitra. Mila mitoetra amina fitondratena madio ianao. Masina. Zany eny mahatonga antsika mivavaka mandrakariva. Ahoana moa nafalo ifeitena na tsy feny vavaka ianao. Hoy ny apôstôly Petera maonona tena amin'ny fivavahana fa efa mitongotra ny farany zavatra rehetra. Zay izy io relasana vavy. Atao fotsy foana ny fitafianao. Ny olona nenanay mety mahita ity tena normalina fotsy fitafiana ity fenao any ambadika ny miosina mihitsy. Oza ny raiko fo nanomboka ny vavaka. Tandre mo anaka ozy sao dia anao ohatra ny voropotsy ianao. Tsara le mivavaka fa tandre sao na voropotsy ianao. Voropotsy ahoana ho afa-tsy azoko zava-zao. Ny voropotsy ozy ianareo voropotsy le fotsy le dia manidina eo amin'ny rano eo lava tongotra be reny dia mahay mitaingina ambony rano reny izy. Kilandy. Reny ozy fotsy be izy ivelany. Fa ny anatiny reny ao izy miatiny reny mainty be. Elo ay misondra betsaka. Dia misy karazany olona zany ivelany dia vitony hoe mpivavaka. Fa tena jerenao ny anatiny any sy ny zavatra ataony amin'ny fiainany andavanandro. Tsy ohatry zany ako misy. Aoka ho fotsy mandrakariva ny fitafiana. Teneno namanao atao fotsy mandrakariva ny fitafiana. Maro aneny efa manomboka mivily lalany. Fa izy mbola miaraka amin'ny maro eo dia miaraka mifalifaly amin'ny maro. Fa izy efa nivily lalany. Fa rehefa miaraka amin'ny maro dia ohatrany hoe mitovy amin'ny direction maro any direction. Fa izy ao efa mivily lalany. Izy ao efa hafa mihitsy ny zavatra iainany. Efa misy atmosfera hafa iainany ao. Efa tsy izy taloha intsony efa nahita virage efa nivily lalany. Iry teboka tokony atonga tokony andeha amin'ny teboka ary aloha be izy. Fa rehefa tonga dia okaikikiny le teboka ny fitany dia olo dia nivily lalany. Lavitra loatra izy io rehefa ela ny aretanao zay mbola lavitra ny lalany. Ianao ve dia mbola mijaly tena foana dia nivily lalana tampoka. Kanefa mbola miaraka amin'ny maro fa ny lalany efa lalan-kafa. Toy dia soseny tsy parifary aza mbola isorina aloha. Fa rehefa tena masaka ny vary dia miariary. Dia tonga ny anjely jinja ny vary tafaka rehefa mitsiparipary tafajanony. Tiany Jesosy ianao. Mboary izay tokony amboariny androany. Fa andeha makivaky aty taony ity tsika miaraka amin'ny voninahitra. Zany faharoa izy teo. Aoka tsy ho diso menaka ny lohanao. Alohany anombohanao an'ity taony ity hosorana menaka ny lohanao. Dimino ny lohanao. Dia hitana aminao ny voninahitra. Ny menaka dia voninahitra. Ary na ny malagasy aza dia milaza. Aza mandraraka ilo, mbiandoha. Aza mandraraka voninahitra eo amin'ny lohanao.
raha vo ampidinana diloilo ny lohanao androany dia asitombo voninahitra zany dia isy fanahin Jehova ilatsaka aminao androany raha mangetaheta ianao satria vo nampidinina tamin'ny Davida ny diloilo dia latsaka tamin'ny anitony fanahin Jehova dia anjaranao amin'izay mampahory tena ao anaty vavaka andro aman'alina mba hamoaka hery ny fanahy zay raisinao iny tsy dia hiderako lalina ntsony iny androany fa manaraka iny lesany fa matsapa efa lavalava le toroteniko dia misy manomboka efa tsy miditra ny asa zay fa zao no izy mosorana diloilo ny lohanao androany dia manomboka hitafy voninahitra ianao zavady dia resaky iny tsika teny misy zavatra nresako zay teny resaky iny tsika iny rehefa ohatran'ireny dia mba miterena ahoana le business pasteur hoe sady zany ambanimbany amin'ny mpitory-teny 9-10 izy amizay izay rehetra azo ny tananao atao dia atao dia amin'ny herinao avereno rehefa fotsiny fitafianao ka manomboka misy diloilo ambony lohanao nibebaka ianao zay rehetra azo ny tananao atao dia ataovy amin'ny herinao zay rehetra azo ny tananao atao manomboka zao na asa na inona na inona dia aza manao asa tsolotsotra fa ataovy amin'ny herinao ohatry ataony pasteur Isidore mitondra nyity fiangonany ty ty fianakavibe ty amin'ny heriko rehetra mihitsy manaovako azy halleloia tsy azo ny tanako atao dia atao fanamboarana trano fanitarana tele radio hetsika asa sosialy nininy zay azo ny tanako atao ataoko amin'ny heriko halleloia loza manao zavatra tsotsotra sy faible zany fa ataovy amin'ny herinao rehetra zay azo ny tananao atao fa izao izy izy fa tsy misy asa na hevitra na faranana na faindrena any amin'ny fiainatsika izay alianao tika zany ira ihany anao hiany eto an-tany any tsisy asa azonao atao tsony tsisy fahalalana tsisy mininana tsony any fa deninao mbola eto zay azo ny tananao atao ataovy amin'ny herinao rehetra itsao au fond ny embrayage ny accélérateur hoento mafy ny tomobile raha roplanina dia ento misidina farany ao amboly ataovy zay azo ny tananao atao mivarotra ianao amin'ity taony ity ataovy amin'ny herinao rehetra hitarinay fazadino nefa ny asan'i Jesosy fazadino any koa ny mpaminalinao manaova fanaritra ho azy isaky ny tahiny isaky ny nitatra isaky ny zavatra ny tranga vangivangio amin'ny fanatrika izy jereo ny asan'Andriamanitra mamafazy eo amin'ny asan'Andriamanitra omeo ny ampafolo karena amizay ny tahiny Andriamanitra anao tsy azo ny tananao atao izy dia ataovy amin'ny herinao satria efa hidinao anatinao ny diloilo raha midina ny diloilo midina ny herin'Andriamanitra kanefa ianao kamo tsisy ninina ataonao tsisy ninina tranga fa ambanimbany le fanosorana diloilo izy manambara tsy azo ny tananao atao dia ataovy ny businessinao manomboka izao dia izy fiovana tsy tovy amin'ny teo alotsony ny asa fivelomanao tsy tovy amin'ny teo alotsony zay rehetra ataonao tsy tovy amin'ny teo alotsony asena misy zavatra fahafany amin'ny fiainanao any dia ampiasao ny diloilo iny aoka korina ny herin'Andriamanitra any amizay asina mety tomobile tsy mandeha tsara osoro ny diloilo dia tonono ny herin'Andriamanitra hiasa eo misy olona marary ampiasao ny diloilo tonono ny herin'Andriamanitra hiasa misy tany amidy tsy mety lafo idiny diloilo ny tany tonono ny herin'Andriamanitra anapotika an'izay herina famosaviana ny bloke io tany io amen ninina zay zavatra takatra ny sainao dia ampiasao le diloilo famosaviana ihany tsy mety amin'iny fa raha mbola zavatra solo fiainanao ampiasao a fa hotahiny tompo ianao fa tsy mety raha vovity izy avy dia mbola anantona andrainao atao inona moa ty menako ty pasteur za manko mbola vovahiny izy koa efa arazany zavaiko aminao zany mazava sa tsy mazava misy kibo mararirary ampiasao ny diloilo tsy haiko hoe inona ny tsy zava tsara
Misolo divilo nitolambaravarana zao tsisy fahorina misy fahafatesana tsisy fahafambaraka afaka mitranga raha tadiditra toetrame sakana nyerina Andriamanitra amin'ny alala tsy Andriamanitra io fa fitaovany nampitana ny herin'Andriamanitra mazava sa tsy mazava ka miorena tsara ranahy miorena tsara ranabavy tianao Jesosy bon voyage ianao amin'ity taona ity aza matahotra ady fa ny ady ianao ka tahotra anao miorena tsara mahireza mivavaka ny an-trano aveton'ny lohalika mivavahany ny herinao rehetrarehetra aoka ny fanamasina raisinao rehefa mivavaka mahery vaika ianao dia amoaka hery io fanahy io hiasa mahery amin'ny fiainanao andohalika tsika rehefa vita aminina mivavaka tsika raha misy tokony bebana dia bebao raha misy lalana tokony iovainao misy piste nandehanana misy dia tokony misy piste vaovao iovana ilaka ty lalana ty fa findrato a raha misy namana tokony isarahanao dia isarao na iady aminao zay zay ha eny any atao fitsangajangana ianao hatramin'izay ka androany ianao tapakevika isaraka aminy satria fitsangajangana ny fiarahanareo mety ampitomany azy aza miasa saina am'izany fa vonjy amin'ny tenanao fa misy taona ny ranomasony no amin'Andriamanitra azy ilay androany pastera anankiray tany ivelany tany andao antsika hitsangana manana azy mbola tovolahy izy te manao sivalvaleo miainao anaty fiainana tsy mendrika lalina aloha fitiavana tsy misy tanjona tsy minino ka izy koa nena misy tanjona fa mbola nataonao ihany nataonao fa nitanjonao mbola lavika tsy dikany zany fa tsy midika koa re zay miaraka fa zay mbola ifanambady anao mariazy tsy fanaty tsany nandre filazantsara ny rahalahy dia nandavakevitra izy bebaka dia andeha famasina an'olo tena ho an' Jesosy hiala miadalana tena nantona le ankizy vavy miaraka tamin'izy zay saraka aminao ha fa nandre filazantsara fa tsy mety so fiarahantsika sao fa mila miaina amin'ny fitondratena menika sy masina miaraka amin'ny Jesosy ka tsy mety so adalany zao ataotsika sao so dia misy olona miaraka taminao tsisy fa i Jesosy voninanao po Jesosy nika inday ranabavy rahalahy mivozona akanjony nampaikaranao ranabavy natanjaka ranabavy levavy no lehibe noho izy nampaikara fitanao za nampitinina am'izay dia lasa le rahalahy tsy mananao zao anompo anao a Jesosy nenenina zava-misy tomany ranabavy nameno olo fa le rahalahy vonina anompo an' Jesosy tsy ny rara eny zay hitranga any fa lasa izy nanapa-kevitra anompo an' Jesosy lasa mpanopon'Andriamanitra ampiasain'Andriamanitra manozongozona tanana maro ho amin'ny filazantsara zany lehilahy zany hatramin'ny androany fa le raha nabavy teteorina tety lasa nivavaka be lasa vadina mpanopon'Andriamanitra ihany zany hoe le décision nraisany rahalahy zany ohatrany hoe nanratra tamin'ny fotoana nandraisany azy fa mitondra soan'le olona taorina kely tao misy zavatra ohatrany mafy miatrehana ho azy androany fa hitanao soa orina kely ao. Alleluia.